Marc Ravalomanana maniry fiadarana ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Paul Pody voatapom-bava izay rehetra tiany ho hevitra. SSM tsy mitana ny teny meno mitondra manangasanga indray ny fitokonana. Dia miraba finaritra anao any tokantrano indray tompoko lahy sy tompoko vavy na vita soma tsara iny krismasy 2024 iny ary manasa anao indray izay amin'ity an'ity anaraka ny fotoana ho an'ny fampalalam-baovao. Efa nesaka an'izay fetin'ny krismasy izay ihany isika dia hiopana amin'izay ny taratsika ity vaovao ity. Tao amin'ny fiangonana FCKM Imerika Sinina Fanasina no nankalaza ny fetin'ny Noely ny Filoha Ravalomanana sy ny ankohonany androany tamin'iny omaly iny. Nanotrona ny fitopo vavahana sy ireo hetsika rehetra nanamariana izany ny tenany ary ny tondra afatra makadiry ho an'ny vahoaka malagasy. Ny andinindiny izay hoetiny Germaine Menjanahary teo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakoto Malala. Ny fototra tamina teboka telo lehibe ny afatra sy ny fandraisam-pitenenan'ny Filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fankalazana ny Noely 2024 tao amin'ny fiangonana Imerika Sinina Fanasina. Ny fahatahorana ny Jehova, ny fanetrentena ary ny fampiorenana ny finoana maha-kristianina. Kristy fiavanatsika fazavela zarazaray ny hevitra tsy mitovy frema tsy mitovy re ny fiavanana aoka isika tena andray Kristy ho fiavanatsika aoka isika andray Kristy ho fiadanatsika ary amin'izao andro naterahany mpamonjy izao dia tokony samby atsiary tena isika ary izay teny teneny tena hoe aoka isika anaiky fa misy fitsaram-belatsy eo anatsika eo. Misy fangalana tsy fitiavana ny namana akaitsika eo. Misy fiheveran-tena eo anatsika eo. Misy le non-dit na hoe izay tsy lazaina tiany lesana. Ka manamafy aho ary milaza amintsika rehetra indrindra ny vahoaka rehetra eto amin'ity nosy ity mba hatsapa tsara fa ny fiarahana Kristy Jesosy ihany ny lalana tokana ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay tsy hanantsika fiadanana. Ka dia mirabatsika ihany ary mirary soa mirary toa mirary mba samy mitain'Andriamanitra sika mba rehetra tao mba hanao krismasy sambatra miaraka amin'ny fianakaviana ary mitratra ny taom-baovao manaraka indray. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanambarany ny Filoha Marc Ravalomanana fa tsy afa-misaraka ny fiainam-pirenena sy ny mpino kristianina. Tsy afa-miala ao anatin'ny firenena isika izay tena ao anatin'ny fahasairanana ao anatin'ny sedra mahafana dia mahafana ary ao anatin'ny fitsapana ny finotsika. Eny reka tena izy tokoa ny fihavanantsika. Eny reka tena tanteraka tokoa ny fiadanana avy amin'ilay Kristy mpamonjy atsika ary isika rehetra izao dia samy atsiary tena fa tsy misy akory izay hoe manana marina na tokony fahamarinana izany raha tsy amin'ny alalan'ny fahamarinana dia Kristy Jesosy ihany izy ihany no marina. Nitsodrano ireo misionera izay nahavitany andraikitra napetraka taminy teo anivon'ny fiangonana ihany koa ny Filoha Marc Ravalomanana ary nambarany fa zava-dehibe eo amin'ny asa fanompona izany andraikitra misiona izany. Ny fetin'ny krismasy na ny fetin'ny Noely izay andro ankalazana ny andro naterahan'i Jesosy Kristy fa misa na tratra 13 kosa ny fitambaran'ireo zaza teraka ny andro ny 14 sy ny 12 Desambra lasa teo raha nitatitra izay avy ao amin'ny hôpitaly Befilatanana. Nisy moa tamin'izy ireo aloha teraka tamin'ny fomba mahazatra na ny voie normale, nisy kosa no niatrika fandidina na ny opération césarienne. Laurette Berton teo amin'ny rindran-tsary ny Mano Randre Malala. Nanomboka tamin'ny fitora sy sasany maraina ny talata 14 Desambra dia efa nisy ny zaza teraka tetsy amin'ny maternité Befilatanana. Nifanesisesy izany avy eo ka tsy nitsahatra ny fahatongavan'ireo zazakely maika hamonjy krismasy raha tsy tamin'ny 4 ora sasany ny maraina ny alarobia 15 Desambra. Mitotalo 13 no teraka araka ny fomba tsotra na ilay antsoina hoe par voie basse ary 12 kosa no totalo ny zaza teraka tamin'ny alalan'ny fandidiana na ny antsoina hoe opération césarienne. Tamin'ny ankapobeny dia nizotra tamin'ny mpifaliana sy tamin'ny mpilaminana ny fandraisana ireo mpiteraka teo amin'ny hôpitaly Befilatanana ny andro mialohan'ny krismasy sy ny andro Noely 15 Desambra.
Efa napozipozina. Teraka ohatra ny vehivavy rehetra hafa. Nanahona dia izany izao. Salama tsara. Salama tsara fa ngeda loatra dia nampidinina anaty berceau. Lasa Laquelle 4 kg 200. Azo lazaina hoe niavaka tamin'ireo zaza teraka ny andro 5 Desambra i Noeline kely. Teny an-dalana izy no nilatsaka tampoka ka teo vao nikoropaka namonjy hopitaly ny reniny. Salama tsara izy mianaka ankehitriny. Tsy napoana na teraka taty an-dalana dia latsaka tany an-dalana. Isa zao ny anarana? Noeline. Izany hoe vavy. Raha ho an'ireo ray aman-dreny sasany izay tonga niteraka teny amin'ny hopitaly Befelantanana kosa ny andro ny 4 Desambra sy 5 Desambra dia saika efa nampoizina avokoa ny nahatongavan'ireo vahiny kely. Ny vaovao entina amintsika manaraka kosa indray dia manodidina ny resaka hetsika syndikaly amin'izao faraparan'ny taona izao. Nanambana ny hanao fitokonana fahobe ny SSM na ny firaisankinan'ny syndika malagasy. Tsy manaja ny teny nomeny ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ny teny izay ny fanarahana ho izy ireo ary nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety izy ireo ho lakilosy fanairana ny fitondram-panjakana. Ny andinindin'izay hoentiny Asina Andemalala sy Mathieu Princy. Mihamafana ny raharaha eto Madagasikara amin'ny tsy fahaizany mitondra fanjakana mitantana ny firenena. Herintaona latsaka izay no nandraisan'ny filohan'ny Repoblika ny fahefana saingy miaratsy hatrany ny fiainam-pirenena indrindra ny sosialim-bahoaka. Ho an'ny firaisamben'ny syndika malagasy na ny SSM dia nampiakapeo ihany koa izy ireo androany. Tsy mampandrisaina ny zava-misy ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny asa, indrindra ny asa-panjakana. Tsy hajaina ny teny nomena, tsy mangarahara ny fitantanam-polan'ny fanjakana. Manjaka ny resaka politika, misy tsy firindrana eo amin'ny fampandehanana ny asa. Tsy voaja ny zo tokony hositrahana. Tsy hajaina ny mahatanitandalana. Miaina amin'ireo syndika samihafa ireo voalaza rehetra ireo. Tsy fanajana ny teny nomena no azo ambara fa fototra ny fitakin'ny CSS mitovy amin'izany koa eo amin'ny tontolon'ny fitsarana. Fitsakitsaka ny lalam-panorenana indrindra fa ny andininy fa 520. Saika hita sy mianjady amin'ireo mpampianatra mpanabe eo amin'ny Saint-Pama ny subvention misy efa hatramin'ny 4 na 7 fiantsoana azy moa isaky ny 2 volana izy mandray dia hoe bemestre mbola tsy noefaina. Vacataire sy ny ECD eo amin'ny fampianarana teknika sy fanofanana dia efa misy volana maro farany teo 13 volana dia efa nisy nefaina kely izao. Didim-panjakana arrêté lavin'ny tompona andraikitra na ara-teknika na ara-pitondrana. Mety afara amin'ny fitokonana fahobe ity antsony SSM ity raha toa ka tsy misy varany fitakiana izy ireo. Ny tsotra indrindra sy ny tsara indrindra dia hoe miantso fifampidiniana sy fandraisana andraikitra ny fanjakana satria lalàna voasoratra ara-dalàna ireo ary tokony ho tanterahana. Izay no nahatonga ny tanisa le hoe tsy voaja ny 520 amin'ny lalam-panorenana. Ny Prime Ministre no miantoka ny fanatanterahana ny fampiarana ny lalam-panjakana rehetra. Be dia be nefa ny didim-panjakana, didim-pitondrana mivoaka tsy hajain'ny mpanatanteraka. Dia izay ny antsoinay fifampidiniana aloha. Rehefa tampotra ny feim-potoana heverinay hifampidiniana ka tsy mandray ny andraiky ny fanjakana dia fantatrareo fa ny syndikalista dia manana fomba fiady maro isan-karazany manoloana izay rehetrarehetra izay. Izay mbola tsy afaka hiteny androany hoe isy ny fitokonam-be. Fa rehefa atosiky ny fanjakana makany izahay dia ho avy tokoa izay zavatra izay any aorianan'ny fifampidiniana. Marina fa mahatratra 20 mahery ireo orinasa mikambana ao anatin'ity SSM ity ary miray feo tanteraka amin'ny ho antso ataon'izy ireo amin'ny mitondra fanjakana io.
Ny lalàna velona misy eto Madagasikara dia manipika mazava tsara fa zon'ny malagasy tsy vaky volo maneho hevitra ao anatin'izay tiany ambara manoloana ny tsirariny misy eto amin'ny firenena tsy izany anefa ny zava-misy ankehitriny fa izay rehetra manitsy ny dian'ny fitondrana ka tsy mandeha amin'ny tokony ho izy dia voasakana avokoa. Ny andinindininy hoe ny Germain Nomenjanahary eo amin'ny rindran-tsary ny Toky Ramarola. Mivoaka ny vaovao amin'izao fa tsy omeny préfet de police alalana ny fangatahana izay nataon'ireo vahoaka mitaky ny fahamarinana tamin'ny fifidianana teo iny iaraka anotrona ny fametrahana proof etsy amin'ny tribonaly miady amin'ny eloka atao amin'ny fanjakana fietsika izay milaza fa vohitsakitsaka tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara. Afaka manao zavatra mpilaminana koa ny olona tsy mitohy hevitra amin'ny fanjakana satria aneo hevitra neny andiana rivotra andena korontany fa ny zava-misy dia zao rehefa olona tsy mitohy hevitra amin'ny fanjakana dia tsy omena lalana izy mba ahafahany fanjakana amin'ny baiko ny moregy andariko bombe lacrymogène mazava ho azy rehefa dariko bombe lacrymogène ny mpanao fihetsiketsena na ny mpivory tsy misy teraka ny korontana zareo zany manakorontana ary zay ny ahafahanjareo manamarina lefa minanina nataony sous-préfet na nataony préfet de police hoe hiteraka korontana io dia zay ny antony mahatonga an'io tsy omena lalana fa dia zany moa zavatra tiako risahana amin'izany dia tsy ohatra hoe io lalàna io 60082 tamin'ny 13 août de 1960 io na ampiasain'ny fitondrana izy io mba ahafahany anao fitondrana jadona zay ny tena antony. Aorinan' izao fampalalam-baovao izao moa dia hoarahanao anaty vaovao manokana ny andinindininy sy ny resadresaka momba ny tolona ho an'ny fitakiana ny fahamarinana izay nataony sabotsy teo iny ao anatin'ny fampalalam-baovao manokana rehefa avy eo. Fa mitohy hatrany ao anatin'ity vaovao ity isika dia olona iray milaza ho mpamantatra ny hoavy ny milaza ny hoavy mamoaka orony an-tsararay miatrika ny hoavy ny Madagasikara sy ny tanora malagasy amin'ny taona 2024 ho avy izao. Ny fotoatan'ity fanambarana ity dia fampitandremana ny tanora malagasy tsy hirona loatra any amin'ny fomba fanao vahiny ary manao antso avy amin'ny malagasy ihany koa izy ireo mba samy anaja ny finoany. Ny andinindininy izay hoetiny Jessica Miray teo amin'ny rindran-tsary ny Toky Ramarola. Izy no Andrina Robert Randrianatoandro mpitahiry ny aspiren'ny Madagasikara izy no sady filompanorona ny tranobe Nimerina ao Ambohimanga. Mamaky ny hoavy izy. Nisy araka izany ny fahitany hoavy Madagasikara ho an'ny taona 2024. Anisan'ny antefany hafa ny tanora malagasy. Ho anareo tanora manerana ny Madagasikara, misy zavatra be dia be ao anatin'ny Facebook nareo io, ao anatin'ny YouTube izay ohatran'ny hoe mba hanaovako fanehoan-kevitra sy ampitako ny fitaizana ao anareo ity, ary indrindra amin'ny internet. Fa izao tandremo sy ho influencer ireny tafahoatra loatra ianareo ka hiala amin'ny toe-tsaina mahagasy ianareo. Maha-olombelona gasy ianareo sy mahatompy tanindrazana mahatompy ny an'ity tanindrazanareo Madagasikara ity. Fa raha vao miala diso tafiditra loatra ao amin'ny sainareo le toe-tsaina firenekafa avy any velany dia miatra aminareo taranaka malagasy ty obolany tolo ity. Tompony tsy mahazaka manana ianareo ka tsy mahaleo nipindrana ho voniko tompony. Nipindrana ho voniko tompony any karana. Nipindrana ho voniko tompony any vazaha. Nipindrana ho voniko tompony any sinoa. Reo firenekafa reo pindrana amin'ny voniko tompony reo ka rehefa nareo tompony tsy mahazaka manana zany hoe tena anariny ianareo ianareo dia tadio tsara fa niteradoza ho an'ny taranakareo sy ho anareo fa ho an'ny taranakareo ho anariny zany. Ka satria hivandravandra amin'ny 2020 io reo vahiny avy any velany izay natorotoro tato anatin'ity firenenetsika ity hatramin'izay hitrangy izy hoe zao ny isanay eto Madagasikara, hitrangy izy hoe zao ny fahefanay eto Madagasikara, hitrangy izy hoe zao ny volanay eto Madagasikara, hitrangy izy hoe anay ry, anay ty, anay ny banky, anay ty, anay ny lasantsy, anay ty, anay ny fambolena any aloatra, anay ty, anay farany rehefa anao amoaka an'izay izy ary amin'ny 2020 io jerena tsy manana ninina tsony nareo, tsisy anareo tsony ka samy mitandrina mba tsy ho tratran'izany fanabiazana tafahoatra avy any velany zany. Anisan'ny teraka resabe ihany koa ny mahafirenena kristianina sy laika ny Madagasikara. Miantso ny malagasy izy mba hanaja ny finoany. No zay fifoazana amin'ny fatoriana zay
na izay fiofoniny zavatra ratsy tsara zay a amin'ity taona 24 ty dia oka rery malagasy ipiraitanindrazana mba tsy hoeto a Madagasikara eto amin'ity Madagasikara ty mihitsy no ifoazany zany eritreritra na toe-tsaina hoe antikrista zany. Raha misy ary zany antikrista zany any amin'ny firenena hafa dia oka mba tsy hoeto Madagasikara no atao mitondra zany laza ratsy zany hoe Madagasikara dia firenena ray antikrista. Fa eo amin'ny pejin'ny kolikoly na atao amin'ny teny malagasy ihany koa hoe friry dia mihamana akaiky ny olom-pirenena hatrany ny ady amin'ny kolikoly ankehitriny. Notokanana ny alatsinainy lasa teo ny Brown ny masovon'ny Bianco any amin'ny distrikany Morondava zany hoe ao amin'ny faritra Menabe. Tsy mila miakatra aty Antananarivo intsony ireo mponina ny antoerana rehefa anao fitoroana trangana kolikoly. Ny andinindinizay hoetiny Andry Rakoto Malala. Mametraka ny ady amin'ny kolikoly laharam-pahamehana ny fanjakana. Vetesina matetika mihitsy ny hoe tolérance zéro. Anisan'ny fitarainana teo anivon'ny Bianco tsy fahampin'ny enti-manana. Amin'izao dia mbola nahena ho 10 miliara ariary ny teti-bolana tokany fanjakana ho an'ny Bianco. Raha toka 12 miliara ariary zany teo aloha. Miady amin'ny kolikoly ny tiana omby dia ny famatsiana aravola ampy sy amin'ny fotoana ilana azy. Atahoana fa be moa zany no ataoko hoe fanapahan-kevitra satria izy io vinavina ny an'ny gouvernemanta dia ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ireo ilay antsoina hoe solombavan'ireo no manapaka. Raha zay moa zany ny voalazan'ny vahoaka malagasy dia tsy maninona fa zay zany ilay izy fa zay kosa mieritreritra fa tsy taraitana mihitsy zay mbola misy ihany koa ny namana avy andinabatra zay manampy atsika zay rehefa mahita izy fa mendrika ny toanana ny sokajinasa indrindra moa zany na miady amin'ny kolikoly dia araba soa araba tsara fa dia tsy mampaninona zany fa tsika miaraka avy eto mino zahay fa ianareo anohana anay zahay koa eto anohana anareo amin'ny asa rehetrarehetra zay fampitatevatsika. Na dia eo azy zany tsy fahampiana araboly eo amin'ity sampana ity zany dia tsy maintsy hajaina hatrany ireo soatoavina fototra momba ny ady amin'ny kolikoly. Voalohany dia ny fanabeazana, ny fisorohana ny faharoa ary ny fanadihadiana ny fahatelo. Ireo ataoko hoe singa telo roa moa zany miaraka ary zay no mahady amin'ny kolikoly ny ady amin'ny kolikoly raha eto Madagasikara no resahana satria tsy maintsy miaraka ireo singa telo roa dia ireo andraikitra telo roa zay mahazatra ny Bianco any amin'ny toerana rehetra no iantsoroana izay tokony andraikitra zay ho toerana. Isan'ny marodrefim-pandrefesana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny fahazoana ara-potoana ireo fitoroana sy ny fahafantarana ireo trangana kolikoly any amin'ny faritra. Efa miasa ankehitriny ny Brown Bianco ao Morondava. Mbola hitoetrany amin'ny faritra Menabe antsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity ankoatran'izay resaka kolikoly izay sy ny momba azy dia mandriky any amin'ny faritra iny ihany koa ny resaka ady tany ao amin'ny faritra Menabe ankehitriny. Ny tany lavitra andriana dia matetika anisan'ny lasa lasibatra tahaka ity mitranga ao amin'ny fokotany Bezavo, commune Befasy ary distrikany Morondava ity. Ny andinindinizay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakoto Malala Trany. Mampitaraina ny vahoaka any ambanivohitra ny afitsoko ireo mpitandro ny filaminana sasany. Mahatsiaro iaran'ny tsindry azo lena ireo mponina ao amin'ny fokotany Bezavo, distrikany Morondava. Misy tany zany agny, misy olona anankiray zany manao hoe manana an'le tany. Fa le tany zany tany fa nivolavolaina nandritra ny eo amin'ny 30 taona eo angamba. Satria misy taratasy io fa ny fahazahoana ny lalana io nipetraran'ny tanàna nanorenan'ny tanà io misy taratasy eo ary menan'ny le olobe taloha zany io taratasy io. Tonga tany zao reo tamin'ny fotoa le 21 octobre angamba natagny andreo zay dia nitondra zandary zany reo eo Andriamatoa Niry io dia ninday zandaro telo lahy dia noentiny teo hoe ainareo Bezavo eto anareo izy tanà ty miala teto nareo ary ty nareo hitadiavinareo feran'ny tany ty fa zahay tsy mila resaky maro. Dia niteny moa zany le olobebe ray aman-dreny amin'ny tanà hoe ino ke dikan'izao tsy mila resaky fa ndao tadiavinareo faritsy ny tany ty fa ay andrefy ny tany ty fa tany ty gnanay. Na dia hovonoina zao fa higadra koa raha veto tena tsy atahorako mihitsy tena mahagaga mihitsy hoe zandarma mihitsy zany satria nitenenina teo anatrehan'ny mpanao gazety tagnana io hoe voakaramandreo mihitsy hoe le zandarma karamaindreo hiambina n'io tany io tany Bezavo. Voasambotra ao anatin'izao raharaha zao ny sefy fokotany
mbola manjavozavo amin'ireo mponina hatramin'izao ny antony hampangana azy. Io mahagaganay ne le président fokotany fa 570 tao dia anontaniana hoe ino ary mba tokony hitazomana azy eo. Mampalahelo ane zao fa lianakaly matory fotsiny avao. Ngamba raha ohatsy fa tsy homandroany moroandro maty eo dia mety ho sahira koa hoe i ary namono azy. Ny Ndragnahary sa le olo tsotra dia mbo tazominao ao satria izy zany mahalala bebe koa an'le tanàna sy ny zavatra ao anatiny dia aleo zany tazominao io mba tsy hagnaboaka secret. Miandrandra ny fandraisana andraikitry ny fanjakana sy ny Bianco reo mponina ny an-toerana ahitany marina amin'izao raharaha zao. Vaovao amintsika manaraka kosa indray dia mifandraika amin'ny resaka fitanterana. Tsy maharaka ny fiara Andotam-Penakely izay mihazo any Mahajanga sy Tomasina ireo mpitantana kooperativa Androany. Saika nidina avokoa any amin'ny fitoerana fiaviany avy ireo mponina izay no anisany antony ity tsy farana ity. Marina fa tsy misy kosa nefa ny fiakaran'ny sarandalana. Ravrazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Ny herinandro ny fankalazana ny fetin'ny Noely saika isan'andro ipokolony eto amin'ny garotiara Andotam-Penaka mamandrika toerana ao amin'ny Mahajanga na Tomasina ny Kamarony ny sasany kosa miandro fiangana amin'ny ankapobeny mandeha mody any an-tanindrazana nanao fety na koa hiala sasatra kely no tena tondihan'izy ireo. Tsy ohatran'ny talon mihitsy ka talon misy mandeha 10h 9h fa izao 7h dia 7h jiabijiaby rehetrarehetra dia 4h dia 4h rehetrarehetra karan'izay dia izao voatery miandry 4h andeha ody ka avy nanao Noël taty dia andeha ody andeha hamonjy réveillon any Tamatavy hanao vacances fa tsy miasa eo amin'ny 10 jours. Tsy maraka moa ny fiara ho an'ny kooperativa sasany rano mihazo any Tomasina sy Mahajanga saingy tsy mifandanja amin'izay kosa fa vitsy ny olona no miakatra aty Antananarivo. Amin'izao zany aloha hita hoe mitombo ny anina izy ireo manao mamonjy le fety daholo ny olona dia ny fiara ampy fa ny olona koa nefa betsaka natao hoe ampy tsy ampy izay zany tena marina. Ohatran'ny anay fotsiny zao Mahajanga misy eo amin'ny 4 taonanay zany ny isan'andro. Tamatavy eo amin'ny 4 didi mihenina eo koa. Tavy 20 000 ariary dia ny Mahajanga 30 000 ariary. Aloha zao betsaka mandeha midina aloha zao fa ny tôbila indray ary tsy maharaka fa mandeha tanila le karama le midina be dia be fa miakatra tsy dia misy firy. Ny anay zao boina ray dia sprinter firy zao eo zany 13 fa tsy maharaka moa izay nakatoro androany dia milahatra moa zalahy dia izay ny mandeha any Tamatavy io isan'andro moa reko. Tsy nisy fiakarana kosa ny sarandala raha ny eto amin'ny garotiara Andotam-Penaka. Enjana ny sazo andro mini mandika izany no tompona andraikitra indrindra amin'izao andro fety izao izay mpandeha an'arivo no indray miangy isan'andro ary fiara anjato no mihazo ny faritra raha ny eto Andotam-Penaka manokana. Ny fiara miangy eto moa zany talohan'ny fetin'ny Christmas eo iny dia ny régional ny RN zany dia nakatra 48 ary ny national dia 316 zany hoe 364 ny fiara miala teto zany hoe manodididina any amin'ny 6000 anoany zany ny mpandeha ny ala teto. Sarandalana aloha azy voasoratra eo amin'ny tableau ihany ary izay no anaovako fanentanana ho an'ny mpanjifa hoe raha sendra tratra ny tranga ianareo ka hoe misy guichet na chauffeur mampiakatra sarandalana dia afaka mandefa fitarainana aty aminay satria andraisana fepetra faran'izay enjana ho an'ireo izay mampiakatra sarandalana. Iverenantsika kely ny akon'ny fetin'ny Noël iny sy ny fankalazana izany ary ny eo amin'ny pejy fahasalamana. Vaovao mifandraika amin'izay indrindra dia ny hena raha noharina tamin'ny taondasa nisan'ireo olona voatery nitazomina tao amin'ny hôpitalin'ny HCR hoy ny tompona andraikitra Androany rehefa nataony fanadiadiana. Roa ireo namony ny ainy ary anjatony kosa ireo naratra. Ravrazafy Mahenina sy Tahiriny Aina no nanao ny angom-baovao. Tsy tony isan-taona ny hena an-tany olona ny hôpitaly ny 4 sy ny 5 Desambra. Ankoatra ny loza madinika any an-trano, nisy ireo tratra ny fahamamonaka tsy maintsy nentina noveloma tao amin'ny hôpitaly HCR. Nisy ihany koa ny aran-droza-pifamoivoizana sy ny fanampoizinana ara-tsakafo. Maromaro ny olona namony tena no nentina teny amin'ny hôpitaly atao anatin'izay 2 andro izay. Tamin'ny herintaona 770 niditra tao amin'ny urgence chirurgicale dia tamin'ity zany 270 latsaka kely. Tamin'ny herintaona 7 amin'ny 50 tsy maintsy nitazonina ny
hospitalisation zany tamin'ity zany 5.30 no voatery nitazonina. Tamin'ireo 2.7 reo zany 2.20 ny accident responsabilité civile ozisytsika amin'ny fiarahamonina zany ady sy ny ohatran'izay sy ny fanafiana maro samihafa. 2.50 ny loza mpifamoivoizana. Tsy adino zany raha tahaka an'izao andro fety mijanona any an-trano ny ankizy tsy mianatra dia misy accident domestique nisy 20 koa tamin'ity zany. Ny accident de travail moa zany misy satria misy any miasa mandritra ny fety dia nisy anankitelo dia ny ankoatr'izay moa zany aretina urgence chirurgicale amin'ny fandidiana izay maika. Sy fahafatesana anankiroa tamin'ny 24 décembre zany hoe fahatrany fahatongavana moa zany dia efa tsy nety fa ny 25 décembre tsy nisy ny fahafatesana. Teo fanapojina sakafo tsy nisy teo aloha moa zany tamin'ny roa tapabolana taloha zay nisy an'ilay hoe intoxication collective zany fa tamin'ity tsy nisy ny collective nisy olona anankiray izay hoe sakafo nahatonga an'ilay tsy vetezana fa tamin'ny 24 décembre ny 25 décembre tsy nisy. Ny famonotena dia nisy tokoa ny olona namonotena kiasa monotena moa zany mihinana fanafody na mihinana pozina dia nisy anaky tamin'ny 24 décembre izy nisy anaky telo dia ny 25 décembre izy nisy anaky 5 zany hoe soronan'Andriamanitra moa zany tsy naninona fa afaka hoe nifinjena ihany. Toka ny alcool moa zany intoxication alcoolique dia tonga aty moa zany ireo olona izay misotro toka ka mila famelomana. Nisy anankiray omaly 25 décembre fa nisy anankiroa tamin'ny 24 décembre. Nisy ihany ny ataontsika accident collectif omaly riva sprinter anankiray tamin'ny any anatsimo iny zany fandevenana dia nisy accident fa afaka fa tsy naninona zany tsy nisy koronenana foy. Tranga teny amin'ny digue nandotam-penaka iny androany dia lehilahy iray indray no hita faty teo amin'ny ranon'ny Kopa. Nahitana ratra ary efa simba be ny vatan'ity lehilahy ity ary araka ny fantatra dia mampiay ihany nahafaty ity lehilahy ity. Laurette Berton sy Manora Andriamalala. Tsy fantatra mazava ny tena nahazo ity lehilahy tokony 50 taona ity izay hita faty tetsy amoron'ny digue eny ampitan'ny toby fiantsonana andotam-penaka. Maratra tanteraka ary misy diana nokapaina tamin'ny meso ny sandriny avy sy ny hatony. Misy diana daroka ihany koa ny vatany. Efa simba tanteraka tsy nisy nahafantarana azy intsony ilay faty. Raha ny tombana vonjomaika nataony avy eo anivon'ny BMHS dia efa tany amin'ny 3 andro lasa no nahafaty ity lehilahy ity. Ny avy amin'ny sampana mpamonjovoina Antananarivo renivohitra no tonga teny an-toerana niara-nisa lahy tamin'ny mpitandro ny filaminana nahafahana nampakatra ny faty teny Antanety tokony tamin'ny 12 rantoandro teo eo. Araka ny tombana nataon'ny mpitsabo hatrany dia ahina ho von'olona mahatsiravina no nihatra tamin'ny tiranga ity. Tsy mbola nisy havany na olona nahafantatra azy kosa tonga teny an-toerana tamin'ny fotoana io. Nandesina eny amin'ny tranopaty eny amin'ny hôpitaly Ravangy Andrenavalina moa ny razana. Tsika mamaraparana ny vaovao dia ny pejy lafiny toetry ny andro. Mila mitandrina ireo mponina any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny noho ny fisian'ilay tangongondrahona lehibe mitondra ora mikija. Ahina ivadika rivo-doza mihitsy zany amin'ny farany alohan'ny farany taona raha tsy misy ny fiovana. Dia rahantsika ny andinidin'izay hoetiny Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Mbola mitoetra ary amin'ny avaratra atsinanan'ny Nosiny amin'izao fotoana izao ilay tangoron-drahona lehibe noho ny fahabetsahan'ny orana entin'ity tangoron-drahona be ity dia efa nisy ny filazana manokana navoaka ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ny loko mena aloha zany voatazona trano ho an'ny faritra Analanjirofo. Dia ny miloko mavo zany ny fadidiana miova miloko ho amin'ny manomboka amin'ity andro fahenina amby 20 volana Desambra ity. Ny zavatra azo ambara mahakasika an'izay zany mazava ho azy fa rehefa betsaka moa ny rotsakorana mety misy ny faritra mety doborana mikorotana ny fiainan'ny olona andavanandro. Dia tokony tsy hisy andrika intsony zany ny mpiandrika mazava ho azy manoloana an'izay toe-javatra izay. Mbola hitoetra ao avaratry ny Nosy ity tangoron-drahona lehibe ity ao anatin'ny 3 andro avy. Ary mbola hito ihany koa ny ora mikija ho an'ireo any amin'ny faritra efa nahazo izany filazana manokana izany. Saingy ho an'ny faritra hafa indrindra ny eto afovoantany dia ho malaka hatrany ny andro ary hidina ny maripana
noho ny fisian'io tangoron-drahona io. Mahakasika antsika ty amin'ny faritra hafa moa zany dia misy an'ity tsika misy an'io tangoron-drahon'io a zay mahatonga ny rivotra somary mafimafy tsoka zany ny rivotra mitsofoka makany amin'io tangoron-drahon'io amin'izao fotoana izao a dia somary mafimafy zay rivotra zay ny antony tena mampidina maripanantsika ty amin'ny faritry ny avoan-tany zany hoe tsiokan'ala izay moa zany no tena manjaka ty amintsika dia mafimafy izy io a dia midina ny maripanantsika. Raha ny atrahanyity tangoron-drahona lehibe ity ao avaratry ny nosy dia efa saika dibotranao avokoa ireo faritra iva any avaratra atsinanany nosy ary toy izao amin'ny sary izao ny zava-misy tany atoerana tamin'ny andron'ny krismasy omaly. Fa tranga hafakely hoentina manakatona ny vaovao kosa ty hoentina aminao ty androany teny akoron-drano teny dia scooter motoscooter iray no nitarika sarety mitondra entana araka izao hitanao amin'ny sary izao. Maro amin'ny malagasy moa no efa mitondra endrika tahaka itony hoentina manamora ny fiainana izay misy eo ampelantanana no ampiasaina. Tapitra ny vaovao tamin'izao alina izao ankasitrahana tokolasy tokovavy ny safidinao miaraka hatrany amin'ny MBS fahitalavitra ary manasanao hatrany izay toetra amin'ity fahitalavitra maminao ity. Mirary herinandro feno fahombiazana ho anao ihany koa ny MBS mankasitraka tokolasy tokovavy. Veloma tompoko.